Pasteur Mayol marina tokoa le tenin'Andriamanitra hoe ny zanaka ny mety mahafoy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka tsy tafandrimandry fa tonga indray eto anivony télévision Gideon eto anivony Ntsabeo ny radio fanambarana izany manoloana lay antso lehibe sy goavana zay nataontsika teto tamin'ny zoma fatelo amby folo ny volana febroary lasa teo zany mahakasika n'lay vona nahazo ny mpiray fanantenana tany amin'ny faritra andrefana de tany mitsinjo tany amin'ny faritra tsinanana Tomasina Brigaville Ambatondrazaka sy ny manodidina izany nanao antso avy pasteur Mayol teo anatin'izay ary indrindraindrindra moa ny safidy mihitsy ianao oetsy amin'ny fiangonana Apokalipsy Ambomarina itosy izany nambaranao teto pasteur fa atao mangarahara tsara ny makasika ny fanampiana sy ny ampiasantsika ny vola zay voangona sy ny fitaovana pasteur Mayol afaka manome tatitra fohifohy na tsotsotra makasika an'izay ve ianao amin'ny teny ity ya voalohany indrindra aloha de isaorantsika Andriamanitra na vita somatsara nydingana voalohany iny ary isaorana koa ny fiangonana tsiraray avy na nisambatan'olona nanolotra ny fanomezana ho fanampiana ireo namantsika traboina hatramin'izay takitaka zao zany nitatitra raha ohatra ka jerena ny zanam-piangonana rehetra zay fa nanao ezaka tamin'ny sabata teo zany tapitapoka tokoa moa le filazana zany nefa ny zany aza mbola mitoly izy de tsara angamba araka nyresantsika hoe atao mazava daholo ny zavatra rehetrarehetra de hojerevantsika eto ny tatitra avy amin'ireo zanam-piangonana rehetrarehetra de ny farany moa zany ny fiangonana Ambomarina no jerevantsika de alovaka itsika zany lizy mba ho fantatry ny olona tsiraray avy hoe ary itsika fiangonana koa manamarina hoe zay tokoa ny fanampiana zay natolotritsika ho an'ireo traboina zany jerevantsika ary izy ireo ny voalohany zany de ny fiangonana tsara honenana ny tsara endrika mazafady zay natafiditra vola eo amin'ny 342 500 ariary ny faharoa Isoavy Masoandro 130 700 ny fahatelo Amboloboka 38 500 faefatra Ambatomalaza Antsadita 22 000 ny fahadimy Anjeva 44 300 fahenina Katombazimba 20 000 ariary Pangabea 41 300 Akady Efajoro 34 600 Atsatsiresy Sabinam 380 300 nisy diakona SMTF Dorcas ny Sabinam nanome manokana 124 000 Dorcas zany io fitambarany angamba 124 300 de ny fiangonana Akadimanga 22 800 ny Famamalao 55 400 ny Kantopty régionaly Tana Choral Kantopty zany 148 000 ny Famamalaka misy 159 000 ny Famatsakely 15 000 ariary Famasoa Manandray 50 000 paroasy Andorany Fotsy 40 000 Safi Foibe 30 000 Finday Botika 100 000 ariary Monsieur Landry 85 000 ariary Tanora Femoray Andranomaitso 2 000 ariary zay zany ny azo tamin'ireo zanam-piangonana mbola misy ny Famambohitriny be 101 700 Ambomanga kely 414 200 Masindray 30 000 Famalasora 429 900 Famambohijanaka 100 000 ariary Famambopo 120 700 Famayavoloa 166 100 ireo zany ny zanam-piangonana de raha total zany de ny Ambomarina moa zany ny reniny ny Ambomarina zany nahazo 5 412 200 ny total ny zanam-piangonana dia natratra 3 500 650 000 ariary zany hoe ny zanam-piangonana rehetrarehetra efa nanolotra zany
de natratra teo amin'ny 3 500 000 650 000 ariary fa ny eny Ambohimarina fohy bea dia nahazo 5 457 200 raha atao zany ny kajy de nahazo teo amin'ny 8 952 850 ariary isika izany raha atao amin'ny ariary izy io any FMG zany ny Ambohimarina dia nahazo 5 452 200 na 27 261 000 FMG ny zanam-piangonana 3 500 650 ariary de io zao tena 17 millions mahery kely io zao misy olona tsotra koa nanome fa tsy tafiditra ato anatin'ny tantaratsika ty raha voarakavan'olona Jeremia nanome 436 150 safe zany eo amin'ny 2 180 750 le olo volana men'le olo tsotra zany 436 150 de raha atao zany ny total ny izy de lasa 8 952 850 na io zany manome 44 764 250 FMG zany raha averiko zany le izy dia natratra teo amin'ny 8 952 850 000 zany ny vola azo tamin'ny sabata iny na 44 764 250 FMG de misy an'ireo le olo tsotra koa moa zany nanome an'io le fanampiana io de nisy ihany koa lola zao na tonga fanampiana tsy ara-bola zany fa nisy nanome akanjo, nisy nanome vary, nisy nanome kiraro de chorale kanto pitia nanome akanjo ray gony kiraro ray gony de reo zany raha ny tena marina zany ho zaraina fa tsy ho amidy eny tsena amin'ny fripy reo akanjo sy kiraro misy nanome vary ko de ny fiangonana Ambohidratrimo nanome vary 10 kilao de tanora Femoray Andranomaitso nanome vary ray gony 50 kilao de ny paroasy Andoran'ny Fotsy dia akanjo ray sase ka io tsy haiko na sase kely na sase be moa izy io zany fa de ray sase zany le akanjo nomeny sorana ny zareo regionaly Tananarivo nanome vary 100 kilao rogony akanjo ray kitapo samy nitondra sira ray sase de vola azo tamin'ireo nandefa vola zany dia Monsieur Dona nandefa vola 203 400 ariary Miarintso nandefa vola 4 150 ariary Famamenazary Kazobe nandefa vola 33 100 ariary dia Madame Mirana nandefa vola 10 300 zay zany raha tambatra zay rehetrarehetra zay zany nanome an'ilay 40 9 952 850 na 44 764 250 raha izay vokatra izay tapitapika no nanentanantsika teto pasteur ary betsaka ny sinema tao anatin'izay rehetrarehetra izay zay zany nodingana voalohany tao anatin'ny ezaka zay natao izany ny antso natao moa zany de sabata telo zany hoe mbola misy sabata roa orinan'izay pasteur Maiola mety azo fatarina tsotsotra ve ary tsara ho fantatry ny mpijeryntsika sy ny mpianaotsika tokoa ny mety ho fahavoazany reo fiangonana tany amin'ny faritra Tsinanana iny tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Gezania sy tany amin'ny faritra Andrefana iny nandalovan'ny Rivodoza Fity
ny fiangonana rava ny trano fonenandreo mpiray-fanatenana rava sao de tsaratsara ambaratsika eto ihany ko zay pasteur mba ho fantatry ny mpanoana ye ny ndresaka teo moa zany mbola nitsika teto tananarivo fa ny any amin'ny faritany mbola ho avy ny any amin'ny faritany a sy ny any ampitan-dranomasina fa ny tany ampitan-dranomasina zany nefa natonga fanampiana nalefan'zareo tamin'ny femme la réunion domenjo zareo a dia nandefa vola 500 € 500 € zany a raha atao compte moa zany de eo amin'ny 12,500,000 FMG eo ngamba izy io raha ataony compte zany raha atao amin'ny cours zany de isorana koa ny femme la réunion domenjo zany a nanome zay vola 500 € zay de ny zavatra misy moa zany raha mitatitra azoko eto ny fahasombana amin'ny fiangonana de raha ny any mitsinjo zany a de tahaka zao ny tatitra voaraiko ato fiangonana telo ny rodana de femme antongo mena marigitro raha vatateraka zany ireo fiangonana reo la revanse fiangonana la revanse zany tapany tafo no rava mitsinjo reniny ndrindrana aloha sy aorina ny rotana de misy tranony pino ny anjarany azo efatra ny trano ravany nanjarany azo zany potika ny fambolena de mangataka fanampiana izay izy azotsika atao hoe mbola misy fiangonana fanampiny ihany koa vao tonga ozy izy mitatitra avy ato ny fiangonana mangasoavozo rava koa ny trano de raha atao zany total n'izy rehetra zay de efatra zany ny zanam-piangonana rava tany mitsinjo de ny rava trano ny mpiray fanantenana zany 20 de ireo zany ny vaovao voaray farany tamin'ny any mitsinjo isa fa takitaky zao ny Thomas nandray zany raha ny fanambarana ato ireo fiangonana izay nisy fahasombana sy rava zany ny voalohany ny fiangonana mangarano tena potika tanteraka moa zany fiangonana reniny de zareo moa zany nanome devis ato hoe eo amin'ny 20 millions ariary eo zay no fanarenana ny fanarenana de ny femme Betlehem finoana 10 millions ariary eo ny fanarenana femme Depôt fiadanana 5 millions ariary eo femme Philadelphie mandroso 5 millions ariary ko de paroisse Azanaina femme Kanana fitiavana 14 millions ariary ny fanarenana femme Faneva Ambala Manasy 12 millions ariary ny paroisse fitahina zany fiangonana 5 no nisy fahasombana 5 millions ariary paroisse fitahina fiangonana faharoa 5 millions ariary paroisse Ampitambe 3 millions ariary paroisse Sambala fiangonana roa 2 millions ariary zany hoe raha mifahazoko azy aty hoe fiangonana fitahina ty zany adimy le fiangonana any de 5 millions ariary 1 million ariary isaky ny fiangonana zany de takizay koa le fiangonana paroisse Ampitambe ty telo le fiangonana zany de 3 millions ariary paroisse Sambala roa le fiangonana de 2 millions ariary zany hoe 1 million ariary isaky ny fiangonana zany le fanarenana de femme Pionana 1 million ariary femme Fezoro Ambodisaina 2 millions ariary femme Fagagana Ranomena 5 millions ariary paroisse Ampitandroa femme Idekela Pasindava 5 millions ariary femme Tampina 3 millions ariary paroisse Avaratra femme Bery Fazavana 4 millions ariary femme Smirna Tetezana Ambaro 1 million 500 000 ariary ny any Tomasina fotsiny zany total ny fanorenana ny fiangonana reto zany 102 millions 500 000 ariary zany hoe eo amin'ny 501 millions FMG zany 500 millions eo zany 500 millions FMG total ny faravan'ny
Tomasina fotsiny. ny fanorenana ny fiangonana rava ao Tomasina zay tena vobe. Ny tia mitsitso moa zany a zareo mbola tsy nandefa ny deviany fa ny fiangonana simba fotsiny fa mety azo amin'ny herinandro ty koa ngambany zareo ny deviany zany a de eo ny jerevantsika azy ny volavoangotsika zany tamin'ny andro voalohany a mbola ny apafolo izay faravana zay a fa io moa zany mbola tsikeritanynarivo ihany ko moa manomboka latsinainy talata larobia mbola latsinainy talata mbola miditsika fa mbola hoavy zay tsy nanao satria mety tapoka be koa le firesana tamin'iny a de mbola eo koa moa ny sabata anankiroa ambiny a izay anangonana avy any amin'ny faritra tsiraray avy de mino a fa hain'Andriamanitra ny anatanteraka an'io ameno ireo zay tsy ampy moa ny foibe koa fandraianajara koa amin'izy io zany. Pasteur Mayol maro dia maro ny favoazana nitranga tany amin'ny faritra Atsinanana iny zany a nambaranao tio zany zay dingana voalohany zay ny vitatsika Antananarivo no nitononona teo zany ny ezaka nataon'ny Tsiraray avy Pasteur Mayol. Misy fanaitanana ve ho ataonao satria mbola lavitra ezaka apafolony zay no efa tonga zany de mbola misy sabata roa zany aorinan'izay a misy ihany koa ny olotsotra eny anelanelana eny a fanaitanana Pasteur Mayol eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny olotsotra afaka manao an'izay fanaitanana zay ve ianao satria ny fahafantarako azy dia amin'ny alarobia anareo délégation mafonja no midina any zany hatramin'ny alarobia ny amin'ny sabata ny amin'ny heriny a afaka manao fanaitanana tsotsotra ve ianao Pasteur? Hoan'ireo zay tsy afaka manatitra any amin'ny foibe moa zany de ny numéro ny l'olona Jérémie zay andefasana mivantana an'io satria izy ny trésorier-tsika eo mba raha andefa amin'ny emivola zany tsika de mivantana aminazy izy io a 034 034 10 163 76 l'olona Jérémie zany 034 10 163 76 io ny numéro n'olona Jérémie andefasatsika era Madagasikara na Ampitan-dranomasina zany raha ohatra ka hoe alefa emivola direct ilay fandraisantsika anjara zany de alefa mivantana amin'ny numéro n'olona Jérémie io 34 10 163 76 ngamba tsy de isina fanentanana tsony fa efa mazava zay izay afaka manao de isorana Andriamanitra de isorana koa tsika zay efa nanolotra zay tsy afaka manao moa zany dia isorana koa Andriamanitra fa efa mazava izy fa tsy de misy fanentanana be eo atao loatra fa zay mahatsapa fotsiny hoe vohitiava mahatratra ty ny fahorian'ny namana ka afaka manampy ianao ka raha mbola misy ampelantanana de anjaranao zay raha tsy misy moa ampelantanana tsy fanomezantsiny iny fa de misy saotratsika Tsiraray avy zay efa nandray ny adidy tandrifatsika zany tamin'ny andro voalohany tamin'ny sabata sy ny alahady izay nanateratsika ny anjaratsika rehetra tany amin'ny foibe zany de zay mbola misy azo atao de aza mihafahafa fa Andriamanitra mahay manarina izay nafoitsika rehetrarehetra sy navoakatsika hatramin'izay. Ya de isoratsika manokana ny ray aman-dreny Pasteur Mayol nanao tatitra fofoy ny ezaka dingana voalohany zay tonga teo ampelantanana izany mazava ho azy zany fa dia mbola manana sabotsy na sabata anankiroa ny fiangonana eto anivon'ny régional n'Antananarivo sy ny régional manodidina anaovana an'izay ezaka izay nisy antso ihany koa teo azo atao ny manantona mivantana eny amin'ny fiangona eny amin'ny foibe ny fikambanana apokalipsia ambodiny sotra ho anao zay manodidina n'Antananarivo izany ary ho atsika rehetra na olotsotra mety any an-tany lavitra ianao tsy afaka mamonjy fiangonana tsy afaka ihany koa manatitra eny amin'ny foibe apokalipsia ambodiny sotra dia misy ny laharanantso ny loolona Jérémie trésorier national ny fiangonana apokalipsia zany de 034 10 163 76 efa mipetraka eo amin'ny écran eo zany izay izany amarananao ary Pasteur ny dinidinika zay ny fanaovantsika teto. Sotranao l'olona zao amin'ny fanontaniana
manazaona nanazava ny zavatra misy a de misaotratsika tsiraray avy na nanaraka ny dinidinika sy nyresadresaka teto de isan'andro zany maraka tonga amin'ny farany volana de misokatra foana ny ao amin'ny folobea andray zay tsika malala tanana afaka manolotra na vary io na inona io na inona de raisina tanandro zany a de mbola averika ihany ny fisaorana atsika rehetrarehetra izay fa nitondra ny anjara borikitsika mety tsy avaly am'izany ny folobe na ny ireo traboina fa de Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ny no ampitombo arivo zato eny tapitrisa avo eny izay natotritsika tsiraray avy.